mijaly rano ny eny alasora tafakatra 500 serivo ariary ny ray bidon. Misedra olana amin'ny famatsin-drano ny mponina eny alasora efa tafakatra 500 serivo ariary ny vidiny bidon iray. Fokontany telo ao alasora no tena lasibatra no izy ireo amin'ny toerana avo. Rehefa tapaka ny jiro dia tsy misy mandeha ny rano. Zany ety alasora fokontany anankitelo izay avo toerana no manana zany olana be dia be amin'ny resaka famatsin-drano. Dia ny eto alasora tapitanana ny fokontany miadana izay fokontany manaraka ny alasora ary ny fokontany any Ambohitromby izay fokontany moa zany manilany faratry amin'ny ilany atsimo ato anatin'ny commune alasora. Efa tena tafakatra 500 serivo ny bidon anankiray, 50 ny vidin'ny bidon eny amin'ny borne fontaine dia ny ambo izay zany karaha mampatsaka. Nisy ny fifampiresahana tamin'ny jirama saingy tsy mbola nahitamba-olana izany. Voatery mitatitra rano ho an'ny mponina ny commune fa olana vonjomaika ihany anefa izany hoy ny ben'ny tanàna. Vahoaka moa le izy dia tena tsy azo ajanona satria izy voafototra ny fananana rano dia manomboka androany zany ny commune nanomboka efomaly moa zany dia mitatitra ireo bidon ireo amin'le olona aty ambony makany ambany. Tsy dia mbola misy vahaolana tena hoe azo atenena aloha zany amin'ny jirama hoe eo no eo fa ny vahaolana lavitrezaka no fampiresahana izay ao anatin'ny ina moa zany tetikasa water free.